Tsy miatra ny fikatona ny fitrandrana drakaka ny voalohany volana jolay izay voalaza ao amin'ny didim-pitondrana laharana fa 410 aotra sivy raika amin'ny enimpolo enina ambin'ny folo tamin'ny voalohany volana jolay 14 teo manerana ny Madagasikara. Raha ny fantatra dia misy ny fanadidina ataon'ny tompon'andraikitra mikasika ty fitrandrana drakaka manerana ny Madagasikara ity. Raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny ministeran-jony sy ny aren'an-dranomasina ho ampifatarina ho an'ireo mpitrandraka ny feam-potoana ahafahan'izy ireo indray manohy ny fitrandrana drakaka manerana Madagasikara. Ko dia mampafantatra zany ao sika rehetrarehetra na ny mpakadrakaka na ny mpanangom-bokatra na ny orinasa na ireo manam-pahefana rehetrarehetra amin'ny lalana gendarme ny polisa fa dia mbola tsy mikatona ny fitrandrana drakaka eto Madagasikara ka noho izay dia mbola mahazo maka drakaka isika, mahazo mivarotra drakaka isika, saingy kosa ny tsara mafisina eto dia ny fanarahasika ny lalàna ny drakaka zay lasaky ny 1.10 cm dia tsy azo alaina, zany hoe ny drakaka madinika, ny drakaka misy atody tsy azo alaina, ny drakaka zay ataontsika hoe misy fio miofo le somary malemy kely dia tsy azo alaina. Araka izay dia mbola mitohy hatrany ny fitrandrana drakaka manerana Madagasikara aoriana ny fivoahan'ny feam-potoana io.